Alan'ny alarobia 13 aogositra taona 2024 manolotra ny arabo mba hampiraritsoa tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mirabanao ihany koa sy belarandre mazava. Mirabanao mikirandrem-boalaza ary mirabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Menantsika ary zao ny tapany voalohany amin'ireo lohateny vaovao. Tsy mamela irery fa maneho firaisapo ary manohana manokana ireo fianakavian'ireo manana ny maty sy ny marary vokatry ny raharaha fanakozinana ambohy malaza ny Floandro Rajoelina mampiantso manokana ireo fianakaviana nanamafy ny teny fampiononana sy ny hain'ireo fianakaviana ny Floandro Rajoelina teny Avoloa androany. Sokatra miisa 2 efa vita kitoza sokatra velona miisa 20 nitratehaky ny fitariavam-barotra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lavainjafy androy tao amin'ny fokotany Ambonaivo district Antsiombe ny 5 aogositra 2024 olona ray ny voasambotra niaraka tamin'ireto sokatra ireto. Mbolokaroina kosa ny namany miisa 740 izay tafapiritsaka. Nanomboka androany teny amin'ny 10 aogositra ary tsy farana raha tsy 20 aogositra ho avy izao ny synode lehibe ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izay tanterahana any Tolagnaro. Mandritra ity synode lehibe ity ihany koa no hifidianana izay ho filoha vaovao amin'ny FJKM izay andimby ny pasteur Ami Irakondriamaso hitarika mandritra ny 4 taona ho avy. Ary io arahantsika ao anatin'ny songadina androany tsy fialamboly na resaka mpihira ihany no nampisongadina ny festival Somaro tao nosy be Elville fa isan'ny nampiakatra ny sehatra Radio Karena ao nosy be ihany koa izany ny sitina mpizahan-tany sy na vahiny na malagasy ihany koa ity etsika ity. Andindin-bavao avy hatrany ary tsy mamela irery fa maneho firaisampo ary manohana manokana ireo fianakavian'ireo manana ny maty sy ny marary vokatry ny raharaha fanapozinana Ambohimalaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nampiantso manokana ireo fianakaviana namafy ny teny fampiononana sy ny hain'ireo fianakaviana ny Floandro Rajoelina teny Avoloa androany. Nanapa-kevitra ny filoha ny ametraka komisiona manokana eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika hiahy manokana ireo fianakaviana ireo ary hitondra ny fanohanana mifanaraka amin'ny filana tsirairay isaky ny fianakaviana. Anisan'ny voalohany amin'izany ny toana ratsaina hojerena akaiky ihany koa ny fanohizana sy ny fanatsarana ny fitsaboana ireo izay mbola marary. Nanamafy ny filoha tsy ho afabelo fa tsy maintsy handray ny sazy mendrika azy izay tompon'antoka amin'ity raharaha ity. Fitiavana taony Ivrazata. Misa 430 amin'izao fotoana izao ireo olona maty vokatry ny fanapoizinana ny tranga teny Ambohimalaza nandritry ny fankalazana tsingeritaona naterahana ny volana Jona lasa teo. Isan'andro tsy maintsy miatrika sy mizaka ny alahelo tamin'ny fahafatesan'ny zanany na ny vadiny na ny reta-po aminy ireo fianakaviana. Nitodika manokana tany amin'izy ireo ny filoha Andry Rajoelina androany. Nampiantso manokana ireo fianakaviana ny filoham-pirenena androany naneho firaisampo amin'izy ireo sy naneho fa mahakasika manokana ny filoha mivady ny famoizan'izy ireo ny malalany. Ny akanjo mainty ranoray ny filoham-pirenena androany ary mbola nanamafy ny fiara-miory. Eto dia manamafy ny firaisapo fiara-miory aminareo fianakaviana tsirairay avy izay namoy menaky ny aina zanaka sy prêt-à-porter vady ao anatin'izany. Tsy nampozindreo fianakaviana namoy avana sy nanana ny marary ny fiantsona manokana avy amin'ny filoham-pirenena androany ho izy ireo. Izy moa zany surprise be ho anay iray satria efa ela izay zany nandizy ndeo nataminy fitadiavana tena marina tamin'ity zavatra ity. Ka anisan'ny tena nandrasan'izy ireo tamin'izao fiainana izao ny fanomezana ny fitondram-panjakana ny marina misimisy kokoa momba ny raharaha Ambohimalaza. Milaza ho tena sari-piaro amin'ny marina momba ny raharaha ny filoha Andry Rajoelina ka nozaraina nandritra ity fiainana ity ny fandrosoany ny fanadihadiana rehetra mikasika ny raharaha. Betsaka ny manipulation, betsaka ny tehitarika an'ity resaka ity any amin'ny resaka izay vao maika mamendrofendro ary tsy tokony anaiky ho zarazaraina ao anatin'izany isika. Izay nampanatsoko anareo androany. Misy marina be dia be izay ho zaraiko aminareo androany
satria ny zavatra tiako lazaina aminareo dia manaraka akaiky an'io raharaha io. Marina tsy mba maty, marina ihany koa tsy azo afeniny, ary ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'izany dia izany teny aminareo fa tsy ho amelantsika, fa tsy maintsy ho jarevantsika izay zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'ny sazy mety ho azony izy ireo. Taona nety ny filoha ny hainona manokana ny fianakaviana na ny maty sy ny marary ihany koa ny fanasany ireo fianakaviana androany teny Avoloa. Nampianso anareo ihany koa satria henoko izay zavatra taraina avy any aminareo. Ny raisiko izay tebiteby mety hiaina anareo tsirairay avy ihany koa. Ary tsapako ihany koa ny alahelo izay misy ao aminareo tsirairay avy. Noho izany dia misy accompagnement zavatra ho ataontsika ao anatin'izany hoe inona zavatra ho jerevantsika mba hahafahanareo miatrika an'izao fahoriana izay mianjady tsy mahazo anareo tsirairay avy zao. Samy tsy tomponatoka mivatana amin'izao fa samy miatra amin'izao na izao na ianareo ihany koa. Nefa na zany ary tsy maintsy miatrika tsika. Anisan'ny nozaran'ireo fianakaviana tao fa tsy mijanona teo amin'ny famoizana ny zanaka sy ny vady fotsiny ny hirifirina izy ireo. Tao ireo zaza lasaka ambody tampoka satria maty vokatry ny fanampoizinina teny Ambohimalaza ny ray aman-dreniny. Tao ireo ray aman-dreny very fanantanana tanteraka amin'ny hoaviny noho ny famoizana ny zanaka tamin'ny fanampoizinana. Nisy mihitsy aza ireo sady maty ny iray tapo aminy sy ny maty ny ray aman-dreniny tao anatin'ity raharaha ity, ka tratry ny raritsaina lalina ary efa saika lasa-dala mihitsy. Manoloana izany, nandray fanapa-kevitra anoana azy ireny arakaraka ny tranga mahazo azy ny fitondram-panjakana araka ny toromarika ny filohan'ny Rajoelina. Nivondrona ny fikambanana iray ireo fianakaviana ny Arambona ka lasa fikambanana antsoina hoe Victime Ambohimalaza. Ametraka komisiona manokana ny eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika andray an-tanana azy ireo. Fandraisana anay ilay izany eo ilay hoe tsy nitrovana amin'ilay kambody hoe inona nanampiana an'ilay satria be dia be ireo izy ireo nanana zanaka nilozan'ny ray tampoka ao ny mbola marary efa mivoaka ny hôpitaly dia verina miditra indray fijerevana tsirairay azy izany tena ny antsoiny président eto dia eo koa hoe nale ray aman-dreny nilozan'ny zanaka mbola mafy be izany le nahazo anay dia ohatra mila eso dia mila fanampiana resaka psikolojia fotsy ohatra. Raha vao nitranga ny loza dia efa nandray an-tana any Siperiany sy nanampy ireo marary vokatry ny fanampoizinana ny fitondram-panjakana tany amin'ny volana Jona. Ny filohan'ny Rajoelina mihitsy no nanome baiko ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba hanao ny fomba rehetra navotana ny ain-dreo marary. Tsy nijanonatra fa nanao ny adidy farany tamin'ireo maty rehetra noho ny fanampoizinana ihany koa ny filoha Rajoelina mivady amin'ny maharay aman-dreny ny firenena azy ireo. Anisany nomen'ny filoha toromarika manokana koa androany hijerena akaiky ny fitsaboana ireo mbola marary noho ny raharaha Ambohimalaza. Anisan'izany ny fijerena manokana ny fomba fandraisana an-tanana tsaratsara kokoa ireo marary izay anisan'ny nampitaraina ny fianakaviana ho misy natao lesika tamin'ny toerana fatoriany marary sasany nandritra ny fitsaboana. Samy aika ireo fianakavian'ny maty sy ny marary fa tena zava-dehibe ho azy ireo manokana ny fanasana sy ny fandraisana ny filoham-pirenena azy ireo teny Avoloa. Nanampy azy ireo hiatrika ny manjo ihany koa izao fanasana ny filoha izao ary indrindra nanampy azy ireo amfantatra misimisy kokoa ny marina mahakasika ny raharaha Ambohimalaza. Makasitraka ny filoham-pirenena tena hoe tompona andraikitra feno amin'ny Madagasikara tokoa izy. Dia tena faly aloha izay satria izay tena niandrasanay victime hoe fandraisan'ny fanjakana andraikitra. Ka tanteraka izany androany dia misaotra nampitombotombo saina satria izy mbola filoha izany mbola nanamarina mbola nanome toko hoe mbola ho arahany ngamba aloha dia horaisiko zava-dehibe foana hoe andraindraikitra izy tamin'ny fampiatsonanay na dia atao hoe tsy nampozina ihany ilay satria vao omaly izay natsony hoe androany ny fihaonana aminareo dia tsy nampozina ihany ilay izy fa raisina ho zava-dehibe foana aloha.
Efa nomafisy ny filoham-pirenena fa tsy maintsy hizaka ireo sasy mendrika azy ireo tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Miandry ny fampiarana izany ireo fianakaviana hoy izy ireo. Efa betsaka moa zavatra volazany teo isaorana anazy fa zay foana moa zany averina tsy hoe tsy mihina marina fa araka le tenako teo fa nisy koa ny fanampam-baovao voarainay hoe zao tena zava-misy fa inonay fa hitohy foana fa marina sy ny fanasasiana enjana zay tena navita le famonoana satria araka ny averiko foana hoe sarobidy aminay ny anjanakay zaza roa ao anatin'ny ray volana zaza nieritreretina hoe efa andry ankinanao amin'ny fahateranao zanaka anankiroa efa mianatra tsara efa niezaka ianao na mpianatra niezaka ianao atafita nefa lava ray minitra. Tsy aivina fa efa nampidirina ponja avokoa ary eo ampiandrasana ny fitsarana azy ireo vororoy tamin'ity raharaha ity. Isan'izany ny tompony ny tsingeritaona feno masina sy ny reniny ho tanterahana tsy ho ela ny fotoam-pitsarana ary atao ampahibe-maso izany mba ahafahany rehetra maheo ny ady hevitra sy ny fifanazavana momba ity raharaha ity ao anatin'ny mangarahara araka ny takiny ny mpanaraka ny vaovao. Fa hotolorana emerita ireo manampahaizana malagasy izay na vita be teto amin'ny firenena taorian'ny fampiresahana teo amin'ny CSS sy ny teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika. Nararoatra nilaza ireo olana iainan'ny mpampianatra pikaroka ny CSS nandritra ny fionana teo amin'ny fiadinan'ny Repoblika niresana ny fanehoan-kevitra ny mpitondra teny ny filoham-pirenena momba ny mpampianatra malagasy tao amin'ny tambazotra serasera nametraka fialatsiny tamin'ny teny diso izay nataony ary nanambara ilay hevitra tiany ampitaina ity farany omaly nanangana ny commission ad hoc ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ijerena manokana ireo olona izay tokony sitraka ny maro-bonaitra emerita ity. Eliza Herman. Rava ny atezeran'ny sindikany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra taorian'ny fampiresahana tamin'ny fiadian'ny Repoblika raha tsy aivina tohina ny CSS manoloana ny teny izay nataony mpitondra teny ny filohan'ny Repoblika tao anaty fandarana tamin'ny tambazotra Antserasera nilaza fa tsy misy intsony izany profesora mahay izany eto Madagasikara. Manoloana izany no nangataka fialantsiny ampahibe-maso avy amin'ny ity mpitondra teny fiadian'ny Repoblika ity ny sindikany mpampianatra pikaroka. Nangataka fanazavana mahakasika ity fanehoan-kevitra ity ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Noraisin'ny tompon'andraikitra avy hatrany izy ireo ka naneho ny heviny momba iny resaka iny. Nametraka ny fialatsiny teo ny eo moa ny tompon'andraikitra tamin'ny teny diso ary nanazava ny tena tiany ambara mahakasika ny fifanarahan'ny-mpiara-miasa nokatsahan'ny filoham-pirenena ho tombotsoana ireo mpitsabo manampahaizana manokana eto Madagasikara anatsarana ny fandraisana tanana ireo marary eto an-toerana. Nanararoatra ny laza ireo olana maromaro izay iainan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ny CSS nandritra ity fionana ity naroso nandritra izany ny tokony anolorana emerita ireo manampahaizana malagasy izay nahavita be teto amin'ny firenena. Nankatoavin'ny filoham-pirenena avy hatrany izany itaita izany ora vitsy taorian'ny fifampiresahana teny Ambotsiroitra. Fa mahakasika ny fahatrarana sokatra tany Toliara indray no arahantsika ao anatin'izao vaovao izao Mikael Ndrembolasa. Sokatra miisa 2.7 efa vita kitoza sy sokatra velona miisa 20 ndratehaky ny fitaly ava-patra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy androy atao amin'ny fokotany Ambohinaivo distrika Antsiombe 5 Aogositra 2020 sy 2020 olona ray ny voasambotra niaraka tamin'ireto sokatra ireto mbola karoina kosa ny namany miisa 410 izay tafapiritsaka mampatsiahatra ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy voararany lalàna ny fiazana finanana fiompiana ary ny fandranana ny sokatra biby izay tsy fahita raha tsy eto amintsika ary efa tahorana olany tamingana. Gracia Andrea Tsitoerana. Lehilahy iray notratra ny fitaliava-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy androy nitondra enan-tsokatra efa masaka tao amin'ny fokotany Ambohinaivo commune Beazomanga distrika Antsiombe ao amin'ny faritra Androy ny talata 5 Aogositra lasa teo. Mitotaly 20 kitapo ireo enan-tsokatra ireo izay efa vita kitoza avy amin'ny sokatra miisa 290 raha nitatry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Loharanom-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafanana azo izao vokatra izao hoy hatrany izy ireo. Olona miisa 510 no voakasika ity raharaha ity ary lehilahy iray amin'izy ireo no voasambotra sy anaovana fanadihadiana ao amin'ny Zandary Toparitra Antsiombe.
Mbola karoina kosa ny namany miisa 720 izay tafaporitsaka raha ny tatitra trany. Nodorana avy hatrany ny ikitozana ny enan'ireo sokatra ireo. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy dia mampatsiahy hatrany fararany lalàna ny fiazana, fihinanana, fiompiana ary ny fanondranana ny sokatra, biby izay tsy fahita raha tsy eto amintsika ary efa tahorana ho lany tamingana. Ankoatra izay dia ny sokatra velona 20 isa ihany koa no sarina izay saika hoentina ny Anavo, distrika Nampany, faritra Atsimo andrefana, saingy voasakana raha ny tatitry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy hatrany. Vahiny fantarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny zoma 12 aogositra 2024 ratsaminjato andrianina Tairso malagasy monina avy any ivelany mpamakafaka fiarahamonina. Faraka ilay nilazaiko anao tetsy am-pandohana misakatsaka anao tsy hatongavany aty na dia te ahita sy te izantany aty ary izy dia eo indrindra izay sakatsakany izay dia avy amin'ny matetika ny voalohany indrindra moa dia lefa insécurité nilazako teo iny fa eo indrindra koa zany ny asa isaorako anareo atao amin'ny TV Plus manokana zao ohatra satria nareo ato raha samy télé anisan'ny atao hoe manao journaliste no fa tsy manao communication fa maro ireo zay tena manao communication tsy fantany akory mety nieritreritra ny angamba dia hoe tenony marina satria marina amin'ny ampahany kely izy fa tsy marina manerana ny Madagasikara nefa dia manimba satria ny zavatra anankiray vao ananana tahiry amin'ny anaran'ny tranokala sy ny sisa amin'ny internet dia efa mitoetra. Azaty monary fantarana manokana varana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny zoma 12 aogositra 2024. Diaspora malagasy ao Frantsa sady mpandinika fiarahamonina Irazafinjatovo Andrianina Tairso izay hovahiny fandarana manokana ho arahinao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny zoma 12 aogositra 2024 ho avy zao aorian'ny fandarana Kinga Show. Trany ary fampalalam-baovao amin'ny alalan'ny lafiny finoana nanomboka androany 13 aogositra ary tsy farina ratsy ny 20 aogositra ho avy zao ny synode lehibe ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Taolany aro no mampiatrano ity synode lehibe ny FJKM ity izay manandanja ho an'ny fiangonana sy ny firenena ho fandinihana ny raharaha anatiny ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Mandritra ity synode lehibe ity ihany koa no efidianana izay ho filoha vaovao ny FJKM andimby ny pasteur Ami Iriko Andriamasoa hitarika mandritra ny 4 taona ho avy mpizaika hatramin'ny 2000 isa avy amin'ny lafivalon'ny nosy no manatrika izany. Mampitiana Andriambololona. Taolany aro no mampiatrano ny 13 hatramin'ny 20 aogositra 2024 ny synode lehibe fa 20 taona ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM ny fanatanterahana ny synode indrindra amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Fotoana manandanja ho an'ny fiangonana sy ny firenena fa ankoatra ny fandinihana ny raharaha anatiny dia hifidy ny filoha vaovao ihany koa ny synode izay andimby ny pasteur Ami Irako Andriamasoa hitarika mandritra ny 4 taona ho avy. Kristiananarivo ny manderina ny Madagasikara no tonga manatrika ny synode. Amin'Andriamanitra no ny nahafahana Ramatoa lehibe ny fatra eto Anosy, Ramatoa gouverneur nandray anay niaraka tamin'ireo mpiara-miasa rehetra ary soron'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana ny fahalalan-tanana ny sairanan'izy ireo nandray anay tamin'ny fiara-miasa hatramin'ny fanomanana dia zao hiatrehana azy zao ary hatramin'ny famarana koa zany ary dia sorona azy ireo satria tena fitiavana tsy mahatsiady vahiny mihitsy zay raha tonga aty Anosy anatanteraka ty synode lehibe ity tena fivoriana lehibe satria hatrany amin'ny raiky mataposy dimanjato eo any mpanarika synode lehibe zany ary kristianina hatrany amin'ny 2000 eo mety tonga miaraka amin'ny fianakaviana anatrika zany ny 13 hatramin'ny 20 aogositra. Manome tany-tsofoka tamin'ny fanomanana ny fandraisana ny synode avy amin'ny faritra Anosy, miara-miasa amin'ny fiangonana ny fanjakana ary manome lanja izany.
Ny fiangonana sy ny findondram-panjakana dia miara-miasa satria vahoaka iray no iandraikentan'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana ka ao anatin'izay dia miaraka amin'ny tokony andraikitra teteatera ny komity mpanomana izay mitaritiny Andriamatoa sekretera jeneral ny FOIB ny foibe ny FJKM miaraka amin'ny président synodal sy ireo mpiandraikitra miaraka amin'ny izay manana zanaky-faritra ihany koa anatin'ilay izy ka nanatateraka nanomana logistika miara-ny farimbona ataoko hoe ny vavaka rehetra teto fa eo ihany koa ireo mpanortanana nanomeny torontanana izay sorana ny faritra koa nanao ny anjara ny commune nanao ny anjara ny préfecture nanao ny anjara ndraiky mpanjakana rehetra izay miaraka amin'ny président ny FJKM président national ny ekz FJKM androany. Fanompo-pivavahana natao tao amin'ny FJKM Salema vaovao Fort Dauphin androany alarobia 13 Aogositra 2024 no nanokafana ny synodal lehibe faharoapolo ny FJKM. Nisy ny fandraisam-pitenenana samihafa, fanolorana ireo vahiny saina ary fanokafana ny fampiratiana, fampahafantarana ireo sehatra asa eo anivon'ny FJKM. Ho an'ny taranja baolina kitra kosa indray tsara ny vokatra ho an'ny malagasy nandritra ny lalao fahatelo nataony tamin'ity an'ity ao anatin'ny fifanitsanana isam-bondrona izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanan'ny Shanna 2024 sy 2025 nandresian'ny Centrafrika tamin'ny isa 2-0 ny Bariany Madagasikara nandritra ny lalao natao io ariva io baolina tafiditry lalaina izay pilalaoan'ny CFFA sy itoky izay mpilalao amin'ny Kosfa ity nitondran'ny Bariany fandresena 2-0 manoloana ny Centrafrika ity manana isa 4 treto zany ny malagasy ao anatin'ity fifanitsanana isam-bondrona ity ary dia tsy maintsy mandresy ihany koa amin'ireo lalao manaraka mba atsaratsara toerana ny Madagasikara ary karina amin'izay dingany ampahifadalana amin'ity fifaninanana ho an'ny Shanna 2024 sy 2025 ity fa io amin'izay taranja baolina kitra izay ihany tsy mbola ho atao eto Madagasikara ny lalao roa manaraka ataon'ny Baria amin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany 2024 sy 2025 izay atao amin'ny volana septambra araka ny loharanom-baovao dia mety atao ho an'ny Afrika Atsimo na any Maroka ireo lalao ireo noho ny tsy fahafahan'ny kianjan'ny Baria mandray lalao fa mbola eo am-panatanterahana sy fanavaozana ny bozaka mametra am-panontaniana araka izany ireo mpity baolina kitra amin'ny mbola tsy fahafahana hatrany mahazo ny fankatoavana ho an'ity kianjan'ny Baria ity. Romiar Manana. Bola tsy ho afaka anoana amin'ny vantana ny Baria eo amin'ny kianjabeny Mahamasina ny mpakafy baolina kitra ny volana septambra ho avy izao. Ao anatin'ny fifanitsanana edina ny tapakely etrehana ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany 2024 sy 2025. Raha ny loharanom-baovao avy eo amin'ny komity mpanantanteraka ao anatin'ny FMF dia nilaza fa mety any Afrika Atsimo na Maroka no hanaovana ireo lalao roa izay tokony ho raisin'ny Madagasikara ireo. Anton'izany moa no anton'ny asa fanamboarana ny bozaka ao anatin'ny kianjan'ny Baria izay mbola mpanarahana ny feno tatakiny ny raisam-pirenena. Araka izany dia mbola ao anatin'ny fanaovana ny dingana rehetra amin'ny fisafidianana ny amin'ireo kianja roa any ivelan'ireo. Ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra amin'izao mametra panontaniana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny mbola tsy fahazoana hatrany ny fankatoavan'ity kianja ity ny mpakafy baolina kitra. Ny kianja zany zao aloha zany dia nivoaka aloha tsy homologué le izy vo nivoaka zany le momban'le kafy dia lasa sahirana be fa hoe tsy tena izy tsy homologué aloha zany le kianja tsika rehefa tena dinihana amin'ireo kianja fantarererany Afrika nefa dia apetraka ny fanontaniana inona le tsy maha-homologué anazy bozaka dia iza ny responsable eo indrindra manko misy fanjakanao misy fédération misy sponsor misy sonona namboatra an'io 77 isan'ny milliard namboarana azy 777 roplanina ary misy responsable tokony mijoro dia miteny hoe inona le tsy nety zany satria io indimina andalo ny kafy mbola ozy izy hoe hoan'ny ganagana amin'ny bozaka. Nambaran'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa fefa nisy ny fitaovana vaovao amin'ny fanarenana ny bozaka aridina ifotony eny an-toerana izy amin'ny herinandro ho avy izao. Raha ny fandaram-potoana ao anatin'ny andro fahafito sy fahavalon'ny fifanitsanana amin'ny mondial 2026 dia eo amin'ny Centrafrika ny Baria amin'ny fahefatry ny volana septambra ho avy izao. Ny 9 septambra kosa no ifandona amin'ny Tchad
lalao roa izay tena manandanja tokoa satria ilaina ny fandraisana ahafahana mampiakatra ny laran'i Madagasikara ao anatin'ny vondrona misy azy. Hatreto mantsy dia larana voalohany manana isa 5 Ghana, Rainy Komoro manana isa 12 ary fahatelo Madagasikara manana isa 10. I Mali kosa no larana faha-4 manana isa 7. I Centrafrika larana faha-5 manana isa 5 ary tsy mbola nitoko i Tchad larana faha-9 farany. Zao sika dia naraka ny resabe. Ny pejy Imada 24h News mampafantatra zotra teleferika 3 ariary ny tapakila ho an'ny mpandeha iray. Mahatra 5 minitra ny trajet Anosy ka hatreny Ivandry. Misabotsy 9 Aogositra ho avy izao no isokatra ny zotra teleferika mampitoena Anosy, Soarano, Antanimena, Akorondrano, Ivandry La City. Manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora maraina ary amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva no isan'ity fitaterana vaovao ity. Mazaka olona misa 10 kosa ny kabiny teleferika iray. Ny pejy vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra sokatra 2.7 efa voakarakara ho atao kitoza nandrahoana ary sokatra velona misa 20 no saron'ny ekipa fitaly avaparitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy na ny Dred Androy. Olona misa 10 hatreto ny voaroroy amin'ity trano ity tao amin'ny fokontany Ambonaiva, commune Beazomanga, district Tsiombe. Ny pejy Info Plus mampafantatra hiaty vonjamaika ny asa rehetra eny amin'ny campus Ambohitsaina raha mpitso salakamisy 14 Aogositra manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro noho ny fandraisana ny conférence lehibe an'ny vondron'ny firenena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC eny amin'ny anjerimanontolo. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra olona misa 10 no voasambotra noho ny fampitanjahana vehivavy amin'ny tambazotra tserasera. Nitaraina tamin'ny mpitandro filaminana mponina tao Ambatomena na Ambatolampy fa misy lehilahy manidy ny vehivavy sy ankizy tsy ampitoana maromaro ao an-tranony ka tsy mamela azy ireo ivoaka fa mampanao azy ireo zavatra mamofady. Rehefa nitongava amin'ny mpitandro ny filaminana tao ity lehilahy ity dia nahitana vehivavy 5 sy ankizy vavy roa tsy ampitoana 12 taona miaraka tamin'ny fitaovana elektronika maro. Laza reto vehivavy fa niterena ampiseho vatana miboridana anaty tambazotra. Efa nampilatanany manam-pahefana ireo olon-dratsy ary niraisina tanàna kosa ireo ankizy vavy. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra ho tapaka ny lalana miazo ny Antsanity Mahajanga ny sabotsy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 ora sasany, amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro. Noho ny fisian'ny Rally du Boeny spécial d'Antsanity no matapaka ity ampahandalana ity. Ny pejy Zanaky Mananjary mampafantatra trano roa no may androany vao maraina tany Marifaritra Mananjary. Tsy misy oniraisina ny entana rehetra, court-circuit no nahatonga ny firetana, tsy nisy ainana fohy. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra nanarina ny mpamily ary nampidirina forera ny bus iray manary olona an-dalana teo Anosy Zato Atsinanana. Bus tokony ampitoy Knaps Fasany Karana apita tafika io manary an-dalana io. Eo lafiny fampianarana kosa indray dia mbola ny iray apatelo ny mpianatra ihany no voasoratra anarana amin'izao 3 herinandro mialohan'ny anombohan'ny taom-pianarana vaovao izao raha ny taleny tatitry ny taleny sekoly tsy miankina iray. Sahirana arabola ny akamaroan'ny ray aman-dreny ary mifampiraraha amin'ny mpitantana sekoly ahafahana mandotsy kelikely ny saram-pianarana ho an'ireo zanany. Misy izay fampirarahana izay raha ny nambaran'ireo mpitantanan'ny sekoly tsy miankina ho an'ny sekoly iray dia nomena hatramin'ny 20 Aogositra ireo mpianatra tranainy ahafahan'izy ireo mandoha tsikelikely ny vola tokony hoalohany mihitatra trany amin'ny fidiran'ny mpianatra kosa ary arakaraka ny toerana mbola tsy feno ny fandraisana fisoratana anarana ho an'ny mpianatra vaovao. Anitra Lalalarso ary Fidirakoto Manalina. Manodidina ny faran'ny volana Jolay no farany fisoratana anarana ho an'ny mpianatra teo aloha saingy efa mihitatra hatraty amin'ny faran'ny volana Aogositra izany amin'izao noho ny fasahirana ny ray aman-dreny. Maro amin'izy ireo no tsy mahefa ara-potoana ny saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana voalohany intsony.
lasa mangataka fanalefahana amin'ny fandoavana ny saram-pisoratana anarana araka izany ireo ray aman-dreny ahafahany mampianatsanaka. Ny fisoratana anarana sy ny famerenana fisoratana anarana ny mpianatra moa zany amin'izao atao hoe tapabolana mahery tokom-bolana tsy ahatonga ny fidirana izao dia azo lazaina hoe ny ray ampahatiriny aloha zany zao no efa nahavita an'izay fisoratana anarana izay. Dia eo amin'ny fandoavana moa an'izay saram-pisoratana anarana izay dia misy ihany ny fandaminana satria sahirana dia sahirana zany ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia hoe mandra-pahatonga an'izay fidirana izay dia azo ny aloha tsy kelikely zany ny saram-pisoratana anarana azo. Manoloana ny fangatahana ray aman-dreny sy ho fitsonjovana ny tahan'ny mpianatra miditra an-tsekoly. Nanemitra ny fetra fahafahana manamafy ny fisoratana anaran'ny mpianatra ho an'ny tranainy ireo sekoly sasany. Ankoatra ny fisoratana anarana, ilaina fanatsarana ihany koa ny votoatin'ny fandaharam-pianarana mifanaraka amin'ny zava-misy marina eto Madagasikara hoy ny mpitantana sekoly. Ohatra hoe mahavita ny ambaratonga voalohany zany ny mpianatra dia tokony mahafehy tsara ny zava-misy eto Madagasikara na ara-toe-karena zany na ara-toe-tsaina dia miditra amin'ny ambaratonga faharoa izy voalohany dia tokony hafehany Afrika ray manontolo ary ny ambaratonga faharoa dingana faharoa zany dia zay dia mahafeo ny teknôlôjia manerana n'izao tontolo izao. Fanisongadina tamin'ny fanioan-kevitry nandray anjara rehetra tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana atao amin'ny Radio Plus 100.2 FM tamin'ity androany ity ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionana tampon'ny SADC ny lafiny fahadiovana ary ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny andiary hoarantsika ny sombony tamin'ireo fanioan-kevitra ireo miaraka amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Oui, monsieur Randji, avena Tsimdrano mpitondra fanjakana tsy mahazo alalana manao fahadisoana ka hoe anao azafady sy alatsiny. Mpitondra fanjakana zany tsy azo alalana anao adisoana zany na kely ary dia hialatsiny amin'ny vahoaka tena tsy azo tsy afaka manao an'izany tsy azo atao vahoaka firenena iny entina fa tsy bisikilety ka raha diso amin'ity manao aksisy tonganao kavanirina ndray firenena entina fa tsy bisikilety miteniteny foana nataon'ny olona ihany misy teny tsy raha efa mpanohatra an'izay na prisika ny zany le zavatra misy miteny io dia izy no le connaître le mba fa ny mpitondra teny filoham-pirenena izy teny filoham-pirenena zany na fiteny azy an'iny satria araka ny toromarika indray matao filoha foana manko ny zavatra mipoitra eto zao eto analakely dia manadio tsara le manadio fa atao isan'andro manadio daholo na polisy na inona zao eto alohany eto manadio daholo avoaka ny gazerina fa maninona isan'andro tsy anadio tonga fosa hoe vao mifahafatrano zay le mihizy manahirana be le izy zany zavatra ahoany ataon'ny olona ahoana satria ngery an-dranomanaly le ry zao misy zavatra tokony domo manino tsy alefa an-dranomanaly aloha manadio misy raha miandrona be de lefaso iny fa tsy anjalova vazaha sady ka afrikanina leo ve no akatsika tsaikeo any ve mba zavatra ka ny tsaikeo tena tsy haiko hoe inona le tsy lesadeka ny ratsy fa mba aloha mba hifanisy tsara le zavatra atao mba ho an'ny vahoaka. Démocratie mivantana. Oui, kosa monsieur Charles avena talata maty. Io fivorin'ny SADC io dia voninahitra ho an'ny rehetra fa tsy an'ny filoha irery ihany. Io fivorin'ny SADC io voninahitra ho antsika rehetra malagasy rehetra nge io an'ny firenena io fa tsy ho an'ny filoha adzaina ihany nirina radio saina ny adiny ihany le resako resana fa za mitaiza olona amina fitafilanga kitrano. Démocratie mivantana. Ny ankizy ankehitriny no tompon'ny ho avy ireo no andimby tokony ampitomboana ihany koa ny mpampianatra hoy monsieur Rasolo avena manjakandrina. Ny ankizy ankehitriny no tompon'ny ho avy ireo zany ireo ankizy ireo zany efa isan'ny taranaka ary ireo no loharano ny taranaka ireo ny avy amin'ireo ny taranaka ireo na andimby raha be zany tokony hanana fahaizana zany ireo ankizy ireo ireo hanana fahaizana ireo mampalahelo anefa satria zao za misy mpampianatra any amin'ny sekoly misy mpampianatra ray miazona klasy telo any amin'ny EPP
ny mpampianatra metra mafeno ny sekoly ny any ambanivohitra hoe raha vola zany amin'ny fidirana mandoha vola na raha manam-pataina dia mandeha sasany dia mbola mandoha vola foana mampalahelo nefa zao promotion telo any amin'ny NS tsy mbola voaray mpampianatra any NSP ko reo amperinasa le metra fama mbola tsy vita mbola tsy voaray raha tena mitovy taranaka zany dia tokony reo tokony vondrarahany fandrakana zany reo ihany reo mety fanjakana hoe tsisy vola ahoana ny vola fa ahoana karama miopapana be daholo ny raisy ambonimbony rehetra rehetra tombontsoa miopapana ny raisindreo karam-bahatena zao fa ny mpampianatra ndraiky tarana dadaty mietrehitra zao satria mampalahelo anke mietrehitra n'le mpianatra mivoaka ke misy milahatra reny tena mampalahelo mihitsy akaya zany ny taranaka malagasy reny nefa mpianatra reny afaka mpianatra tsara apita fahalalana tsara satria hita fiofana nefa dia tsy ampidirina iasa dia mampalahelo zay zavatra fa raha tena hitingo taranaka reny ny tokony atao vaingoana apiditra n'ireny miasa satria ny fahaizana lova tsara indrindra raha rehetra lova zany teleferika ny sasany lova mipetraka mandrakizay eo reny nefa inona moa dia tena asany refa azy ety ambonin'ny tany mbola fanaka ihany dia vahaola nefa zany hoe fa zay moa sitrapony tonga dia zay fa amiko aloha raha mpampianatra aloha dia tokony tsy atao atrana mihitsy fa tsy misy manam-pahaizana démocratie mivantana fandarana mivantana am radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina efa afaka ampiasainy hasolo ny arina fandrehatra sy ny kitay amin'ny fandrahoana sakafo ny entina azo avy amin'ny fakon-tsakafo sy ny maloton'olombelona na ny biogaz raha nitatitry ny orinasa mpitrandraka nyity entina ity ny fitaovana fantinana ireo fakon-tsakafo sy maloto ivadika ho entina fandrehatra sisa no mila apetraka isan-tokantrano rehefa mampiasa ny biogaz afaka atao mifanaraka amin'ny vilany tokantrano na ny orinasa ihany koa ny tahany entina vokarina fanadadiana anisan'ireo fototry ny fahasimban ny tontolo iainana indrindra ny alina ny fandripahana lanaovana kitay sy arina fandrehitra azo hatrany amin'ny roa hetsy fototra isan'andro no tapaka entina akana ireo akora fandrahoana sakafo ireo akoatra ny vola betsaka kokoa lany amin'ny fividianana ny arina fandrehitra sy ny kitay manimba ny tontolo iainana ihany koa ireo vokatra ireo mahasolo ny arina fandrehitra sy ny kitay nefa ny entona azo avy amin'ny fakon-tsakafo sy ny maloton'olombelona na ny antsoina hoe biogaz tsy mamoaka fofona maimbo ny biogaz na dia azo avy amin'ny fakon-tsakafo sy ny maloton'olombelona azy tsara marihana mihitsy aloha zany fa betsaka amintsika no mieritreritra hoe ratsy manao ahoana zany hoe mahandro sakafo amin'ny fako indrindraindrindra moa fa ny hoe maloton'olombelona fa tsy ilay maloto na ilay fako mivantana akory no azahoana an'ilay gaz fa mbola misy ny transformation mbola misy étape lalovana maromaro vao tena azo zany hoe ny bakteria vokarin'ireo maloto ireo no trandrahana azahoana ny gaz fa tsy hoe ilay maloto kory no gaz anisan'ireo isitraka ny fampiasana ity entona ity ny etamazoro ny tafika anabakabaka mihena ny fandaniana ny fampiasana kitay zany rehefa miodina io famokarana gaz io ankoatran'izay ihany koa dia mitombo ny toeram-pidiovana ho an'ny miaramila izay zavatra zany dia ao anatin'ny bien-être ny maha-olona miaramila ny fananan'izy ireo toeram-pivoahana dia makany amin'izany tanjona izany zany ny fahavitany izao tenikasa izao ary ihany koa manamafy ny engagement na ny tanjona sy ny vinan'ny ministerany floalba eo amin'ny fikajianany tontolo iainana afaka ampifanarahana amin'ny tany entona ilainy tsirairay na ny isan-tokantrano na orinasa ihany koa nefa ny entona biogaz vokarana fa miroborobo ireo mpanakanto vao nisehatra tamin'ny kanto taty aoriana mametraka ny sanganasany hoarovana eo anivo ny Omda mampatsiahy ny Bran miaro ny zony mpamorona fa tsy misitraka mivantana ny zony ny mpamorona raha tsy voaro izany manodidina ny iray arivo sy sivy alina eo ankehitriny ireo sanganasa mipetraka eny anivo ny Omda Eliza Herman sy Eric 900 misy sanganasa miasa foana isan'andro na eny amin'ny tambazotra na amin'ny aino aman-jery na fampisehoana ka manana zo isitraka ny tamberina amin'ny
sanganasan'ny mpamorona ony eo anivon'ny Omda manamafetrany tsy farany fa tsy misitraka zofeno amin'ny sanganasan'ny mpamorona raha toa ka tsy voaro izany. Iroborobo arak'izany ireo mpanakanto zandry ny voasangany taty aoriana no manatitra ny sanganasany eny anivon'ny Omda. Manodidina ny 1,000 isa ireo sanganasa mipetraka ao amin'ity ivitoerana ity amin'izao ary ahitana mpikambana 7,000 mahery, mpamorona, mpanoratra, hainao manjery. Efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ankehitriny ny fikarakarana ny fiarovana ny zonim-pamorona eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia. Takin'ny fenitra iraisam-pirenena ny fananana ity fitaovana ity ary efa anatin'ny fampiasana izany tanteraka amin'izao ny Omda nanomboka ny taona 2024. Io tafiditra ao anatin'io daholo zany ny base de données ny mpamorona mpikambana ny société d'auteur maneran-tany dia mifankahita ao daholo ihany koa zany dia ohatran'ireny Google reny moa zany izy dia tapena fotsiny le titre an'le sanganasa dia mivoaka eo daholo zany hoe izaviny ny auteur, ny compositeur, ny arrangeur, ny éditeur sy ny izay ayant droit rehetra itovizany rehetra izany izay membre an'le confédération internationale ny société d'auteur. Dia ny Omda koa zany efa manaraka an'izay norma izay. Isy ny fandraisana ireo mpanakanto mpikambana izay misitraka fisotroan-dronoana ny volana septambra ho avy izao. Avy makasika ny fandarana Kinga Show kosa indray apatsahivina trantsika fa ny zoma ho avy izao ny Kinga Show la finale eto amin'ny TV Plus Madagascar ka amin'ny fitora sasany ariva dia izay famaranana Kinga Show izay no hitatsika eto amin'ny fahitalavitra. Mialoha io famaranana io kosa nefa dia nentina ny alavoly ireo zaza sy ankizy-pifaninana ka dia afa-po izy ireo raha ny sary no tanterina. Et si l'intelligence devenait un spectacle? Ici, pas de danse ni de chant, mais des batailles de logique. La question, je suis n tel que n au carré plus n au carré égale 50. Qui suis-je? Ankoatry ny mahafifaninanana ny fandarana Kinga Show, dia misy ihany koa ny kilalao natao mba ampifandray sy ampiala voly ny ankizy. Teto ary dia nandeha niala voly kely teny amin'ny Smart Jump Tanjombato izahay. Vao tonga teny toerana, raha vao nahita kilalao ny ankizy dia sasatra sahady te hanandrana. Ndao ary araka isaotisaoty kely aminay sady fialam-boly izy ity no sport ihany koa. Atomboka amin'ny échauffement mihitsy aloha mba azo aina tsara ny vatana rehefa tena ilalao avy eo. Maromaro ny kilalao afaka atao ankoatra ny jumping, misy ny basket shoot, ny course à l'escalade sy ny sisa. Anisan'ny nafinaritra ny ankizy ity course à l'escalade ity satria mila ezaka be ny mandeha sy miazakazaka ao anatin'ny éponge be dia be izay vao tonga manao an'ilay escalade. Faly tanteraka izy valy mianadahy satria maro amin'izy ireo no izay vao nanandrana ity jumping ity. Izay koa moa no tena tanjon'ny fandarana Kinga Show, milalao sy miala voly dia mahazo namana vaovao. Merci Kinga Show. Sosika dia naraka ny vaovao tapatapany. Fanarabola tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny teo anivon'ny Fédération Malagasy ny handball. Noho izany indrindra ho fanomanana ny fampifondrona an'ireo ekipam-pirenena hiatrika ny AHF Trophy dia nisy ny fifaninanana nasionaly ho an'ny tanora izay natao tany Tsoronmandidy. Mitondra hafatra sy fanentanana melon'ny fifaninanana ny filohan'ny Fédération Trans Handball Rahery Arjona Regina Clarisse. Ilainy ho ty farany fananana toe-tsaina tia manaraka fitsipika sy tia mampiseho fa olona tsara taiza ao anatin'ny fanatanjahantena ny tsirairay. Izay ihany koa no antoka tongavana ny amin'ny sehatra matianina indrindra ho an'ireo sokajy tanora vao hiakatra. Tsy misy ny tonga lafatra olombelona daholo fa misy ny discipline mipetraka ho amin'ny fanatanjahantena izay efa nampianarana antsika rehetrarehetra any. Ny eto dia hakafy ireo mpijery, hakafy ireo zandry izay efa navita lalao famaranana hijery anareo ho modelin'ireo zandry ireo satria nareo zao no lasa senior atsoatsy no hitarika an'ireo zandry ireo koa. Ianareo zao no andeha ho any amin'ny ekipam-pirenena efa misy maromaro ihany ato ekipam-pirenena junior izay hiatrika ny AHF Trophy amin'ny taona ho avy. Ny ekipam-pirenena zany dia olona mendrika na any amin'ny fiarahamonina na any an-tsekoly indrindraindrindra ty amin'ny fanatanjahantena. Tsy natao ny fitondram-panjakana ho ambany zavatra ny lafin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ao amin'ny faritra Nosy Androy.
efa hita andalam-pamaranana ankehitriny ny oniversité manara-penitra anjarany Faritrandroy. Efa 10 taona mahery no nisiany Cura Ana Université Régionale Androy ka ankehitriny dia maro ny ezaka izay entin'ny fanjakana anatsarana sy ampirobona ity université ity ho fitsinjovana ireo zanaky ny faritra. Efa tonga avokoa ireo fitaovana isan-karazany ho an'ity ivitoeram-pampianarana ambony ity. Mahafapo anay ty fisiety université Cura toy satria lavitsy anay ndre ianosina hombagny. Lavitsy anay ndre ohatsy zao atantikitoeky manahaky tulara regny na ohatsy zao ka hombagny. Ka nahoiry fa fama ay eto avao. Ndre bageda avao anao hane ay le fa havita ay mampiakatsy tiana ay am tany toy e. Anay ato amin'ny commune urbaine Ambovindandroy dia manamafeto fa ifanometana amin'izany tompon'andraikitra vaovao zany hoentina ampandroso an'izao centre universitaire régional izao satria tombony lehibe ho anay indrindra ato amin'ny Faritrandroy indrindra fa ho anay eto mponina eto Ambovindandroy ny fisian'ity université. Noraisin'ireo ray aman-dreny sy ny solon-tenam-panjakana ty antoerana miaraka tamin'ireo mpianatra ny Italia vaovao hitantana ity sampam-pianarana ambony ny fanjakana ty andro ity ny andro ny talata teo. Ho an'ny Italia vaovao dia nanome tokony tenany ny anohy sy anatsara ny tontolo ny fampianarana ambony aty amin'ny Faritrandroy ity ho izy. Misaotra ny fitondram-panjakana zay tarihy ny filoham-pirenena izay nanome anjombakilala anay aty Androy. Io moa zao araka le hitantsika ato aorinato ny bâtiment ngezabe izay mahazaka mpianatra hatramin'ny 3,000 izy io izay andalam-pahavitana inoana zany ary antenana ary zay ny vavahanay mba ho vita ka ho afaka handraisanay mpianatra amin'ny rentrée universitaire zao avy. Anatin'ny famaraparanana ny fifananana nasionaly 2024 tanterana ny Majanga amin'izao fotoana izao ny AZF nampiavaka ny fifananana ihany koa ny fisian'ny fanaraha-maso entitra ho an'ireo tsy fanarahan-dalàna nitrangana nandritra ity fifananana ity. Tanambaran'ny Tale Teknika Nasional ny AZF maro izy ireo osoka efa atratra ka akoatrin'ny disqualification ho an'ireo izay tratrananao osoka dia tsy mahazo mandray anjara ao anatin'ny fifananana mandritra ny 2 taona ihany koa ireo tratrananao osoka nandritra ity fifananana ny AZF ity. Nateo azy izany lesoka izany zotra-pilaminana ny fifananana nasional ny AZF tratran'ny tanjona ho an'ny AZF dia ny fampiraisana ny mpiasam-panjakana ary eo ihany koa ny fampanarahan-dalàna mba hapetraka ny mpiasam-panjakana ho modely eo anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny ankapobeny zany afapo zay satria mandeha araka ny tokony ho izy ny fifananana raha ho an'ireo individuel tanan'olo tokana zany dia tsy nahitana tomika zay nisy ihany koa fanatsarana ny hoentana tamin'ireo taranan'olo tokana mety araka ny eritreretinay le izy tsy misy ny parfait fa misy kely foana ihany ny indro zay ho hatsarainay le izy ho amin'ny herintaona raha tary amin'ny sport collectif koa dia mitovy amin'izay ihany aty amin'ny taranja football mety misy kely amin'izay resaka réclamation zay fa nezahana valina araka ny tokony ho izy le izy dia hatreto zany na afapo tanteraka ny fizotry ny lalao amin'ny ankapobeny. Commune iray isan'ireo commune eny amin'ny 20 mandrafitra ny district ny Toliara faharoa ny commune eny Ankiloaka fanatsarana sy fanohizana trano izay fampandrosoana ny Ankiloaka izay sy ny fiainam-vahoaka ao anatiny ary tsy tokony hijerena tavan'olona na firehana politika fa tokony samy hifantoka amin'ny fampandrosoana ny tsirairay raha ny nambaran'ny bentanana Ankiloaka nandritra ny lalonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro lasa teo. Commune ambanivohitra toy nefa mbola misy zava-bita ihany arantenana fa mbola hitombo ireo zava-bita ireo izay fiaraha-miasa fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena isaorana koa ireo ministra izay miaina mivantana amin'izay fiaraha-miasa zay mihitsy manantena zay na resaka ny fanaovana dia hifanampy ny ao fitondrana sy ny ao fanatanteraka zahay ireo fa tanterahinay ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana ny zavatra eritreretinay koa atao amin'ny toerana ty zay iarahany mesaka. Eo
amin'ny lafiny toe-karena kosa indray ampiroborobo ny fandraran'ireo tanora ny etsika tsena be ny tanora ity etsika ity izay tetikasan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay manana tanjona ampiona ireo tanora amin'ireo mpanohana arabola na ihany koa ireo mpanjifa maro mba hanosika azy ireo ny fampivelarana sy ny fanosehana ireo tanora vao miditra amin'ny sehatry ny fandrarana no antoka iray ahafahana mampandroso ny firenena ka antony ny masony ny ministera an'izao etsika izao romiary malana sy efetrany mananjara. Ny avaka ny tsena be ny tanora andiany faharoa tamin'ity taona ity satria ny tombo avo roendy ny mpandray anjara noho i Madagasikara izay efa mivonona sady amin'ny fandraisana ny fionamben'ny tanora aty Afrika amin'ny volana Novambra ho avy izao. Tanjon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana ho an'ny tanora vao miditra amin'izany ka antony nanaovana ny etsika. Ao anatin'izao mantsy no ahafahan'ireo mpanohana arabola sy ny mpanjifa manosika ny fandrarana asan'ireo tanora vao misonitra. Tamin'ity zany niezaka izahay sy ny tare generaly misahana ny tanora mba hiantso ireo tanora, ireo mpandrara, ireo tanora izay vao niditra vao nisehatra amin'izany resaka fandrarahana izany mba hampirisena izy ireo mba homena sehatra mba ho hitany ireo partenaire potentiel, mba ho hitany ireo mpampindram-bola, mba ho hitany ireo banque ary mba ho hitatsika koa itsika mpanjifa satria zava-dehibe ho azy ireo no fanomezana sehatra ohatran'izao satria ao anatin'ny fotoana isin'ity tsena ity dia ho maro dia maro ireo andian'olona, ireo tanora, ireo ray aman-dreny, ireo fianakaviana no tonga hivezivezy ato amin'ny palais de sport hitsidika an'ireny trano eva reny koa dia fomba iray entinay eto an'evo ministera anampiana ireo tanora malagasy tsy ankanavaka. Nosokafana tamin'ny fomba ofisiary androany moa ity etsika ity izay aritra 3 andro zany. Fa mikarakara etsika fiarahamidera ny avy amin'ny croisade fanasitranana sy fanafana izay tarehiny Dr Paul Enanche ao anatin'ny laloha hevitra hoe fanapahana izany tanterahana ny alakamisy 7 sy zoma 10 aogositra ho avy izao eny amin'ny stade Alarby manomboka amin'ny 2 tolakandro tahina Rakotomalala sy Ambinitsoa nandrianina. Palmerabatsika ny mpanaraka ny TV Plus manerana n'izao tontolo izao pasteur Diagapé Rapesel ao anatin'ny komity ampikarakara n'ilay croisade fanasana sy fanafana tarihan'ny docteur Paul Enanche Beke Enanche eto à Madagascar ny alakamisy 14 aogositra sy ny zoma 15 aogositra zao isaky ny amin'ny 2 arivo eto amin'ny stade Alarby. Za te hiantso an'izaniza mety mahita n'ity vidéo ty tena fotoan-dehibe ho antsika ty lehilahy n'Andriamanitra izay resananao ty dia lehilahy ampiasain'Andriamanitra eran'izao tontolo izao mitarika croisade moa na fitoriana filazantsara manerana n'izao tontolo izao ary tena nanana tombotsoa lehibe manokana mihitsy Madagasikara ho vangina izy io. Te hanasanao hoe maro be tokoa ny mpitory filazantsara tsy vaovao saingy izao kosa nefa misy karazan'olona sasany tena hoe réservoir na hoe banky be an'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasavana ary ito lehilahy resahanay aminareo dia voaporofonyizany fantatray tsara izy ary satria hitanay koa ny asa lehibe nampiasain'Andriamanitra anazy zay mahatonga anay manatsatsika ka izavy ary ny olona mety ho avy ihany osika reo zay ao anaty fahaverezan-kevitra reo zay anaty aretina ozy ny dokotera hoe mety hinam-panafody mandrapahafatona anao misy zavatra manty tsy nianarana teny amin'ny faculté tsy nianarana teny amin'ny école de médecine fa zao ny herin'Andriamanitra afaka mikarakara an'izany na koa ianao anatina karazana olona ohatrany hoe tena virevitra hoe rehefa tonga eo amin'ny tebokaray ianao tsy hitanao tsony zay atao za te aminao avelao Andriamanitra amin'ny tananao anao ka tonga sotsika rehetra tsy akanavaka koa io tsy anavahana atoko-pivavahana satria izy tsy tonga ho amin'ny anarana atoko-pivavahana fa tonga ho an'ny olona izay mila mifamonjeny Jesosy Kristy amin'ny ankapobeny noho izany tonga sotsika rehetra azadino ary ny datsika teo alakamisy 14 aogositra zoma 15 aogositra amin'ny 2 ariva eto amin'ny stade Alarby. Ty koa misy vaovao tsara lehibe ho antsika isy fitsaboana maimaimpona ny alakamisy maraina amin'io andro io zany amin'ny 7 ora malalaka koa ny fatokavana tonga sotsika rehetra ndray mandeha indray asaiko manokana ianao za dia nanana feonina tamin'ny herin'Andriamanitra tahaka an'izao dia toy izao za 170 taona aty aoriana aloha Andriamanitra mba hanampy anao hoe ho arahantsika ary zao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe fondro indray no izana ho fantarina. Ny hoe fondro dia iray tarika amin'ny hoe soketa na adisona, izany hoe tsiny
fanakianana avy amin'ny olona madika azy amin'ny teny frantsay ny hoe blâme na koa hoe reproche voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ao anatin'ny fomba fiteny manao azafady hoe miala tsiny miala fondro na ihany koa anatin'ity fihezanteny manaraka ity mahazo fondro eo ianao fa aleo tsy misalovana ny asan'ny hafa tsy ampeverana hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fihezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy tandremo fa mahatonga anao higadra any amponja ny fanasoketana tsy misy pirofo mazava ny olona tsy manam-pondro rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasana amin'ny andavanandro ilazana soketana koa atsoina izany hoe tsiny fanakianana avy amin'ny olona ity voambolana hoe fondro ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar. Andeha hoarahantsika ary zao ny eo ara hoe Marcadelium Chandarana no vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Deli, votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange eo anilanao n'olitra ao anao. Moteur action. Afaka ty soko misy tsy zany fa ianao zany maka marakaraka momba ny tantaratasy fokara za tena tsy sina fatana izy fa papakevitra fa hividy tomobile zay zay vidy fiara mahafinaritra tsama ihany moa zany niaraka hiasa amin'izy fa camionnette zay le ovidina za tomora be le izy dia zany le bantompon'le izy ohatrany to dia hoe pehena dia salasala kely tsy alao manantona soko misy ihany aloha raha mbola misy dia misy tokony fatarana momba an'le izy satria le amin'le fividana tomobile tonga dia hoe vola ena fa nentina ity vola zao le anaovana paiement dia ino amina zavatra tokony vérifiena kely amin'le izy hoe mécanique ampiasany taratasy sa hoe inona tokony jerena zay tsy tsisy malala tsy malala atao dia hividy fotsiny dia mianazo mora dia hividy ay misaotranareo aloha tonga ty zay le hoe mba afaka fatarana hoe fampafantatritsika dia mba manontany hevitra nareo inona zavatra tokony atao hoe tena marina tsy ny mécanique akory no jerena fa ny papier aloha no mila fatarina ina moa zany hoe papier papier fa nasiovany ohatrany fonony ohatrany hoditra iny ty ozy papier to dia menanareo ty ozy raha voavonona le vono eny e menanareo le papier le tomobile fa misy atao tantaratasy maromaro ao anatin'le izy ahafahana manao an'le acte de vente voalohany aloha hoe tokony fatarinareo any amin'ny centre immatriculation hoe gazé ve io tomobile io sa tsy gazé le mpamoaka numéro sy any reny zany le mpamoaka numéro reny fa gazé hoe ahoana misy gazy ve sa manina tsy azo ny antony sao dia nangalamy vola tany amin'ny banque ohatra le tomobile le gazé piretanavo akory fa le hoe any amin'ny indraindray ohatra izy lasa naka vola tany amin'ny banque dia nareo netrehitra fa midy mora aminareo le tomobile dia zany mody mora mihitsy ka taplatsaka ty fandoro angamba ezaka zany misy manao an'izany hoe atao antoka any amin'ny banque aloha le tomobile dia mbola afaka midy ve ka mety tsy teny aminareo izy fa nefa ny afatarana anazy zany dia makany amin'ny ny centre immatriculation nareo hoe ty tomobile ty vidinay gazé ve ty tomobile ty sa tsy gazé dia hito raha ohatra tsy gazé le tomobile dia afaka mividy an'le tomobile zany numéro tomobile ohatra zany dia afaka hijerevana anay zay any amin'ny amin'izany tenenina zany photocopie ana carte grise ngamba ny tokony hoentinareo any dia ny taratasy tena ilainay amin'le izy zany hoe avaty aminay inona zany taratasy any aminareo rehefa hitanareo aloha hoe ara-dalàna le izy fa tsy gazé le tomobile dia mitondra ny misy acte de vente zay ifanarahanareo anatin'le izy dia ny avaty aminareo ny photocopie karapanondro légalisé any amin'ny commune tsy maintsy any amin'ny commune tsy mety areo atao tsotra fotsiny hoe vidiko taminao ty dia vidinao aminazy izy dia mivalorana le vola aloha tonga dia atao ara-dalàna foana rehefa manao zavatra ny olana ange dia zao e raha ity amin'ny sisiny aty nareo nanao an'izany nefa rehefa vendray midina any amin'ny hafa le tomobile dia tsy hitanareo zay anaovana marina zany anazy zany tsy aloha atao tsara ara-dalàna tsara ny taratasy sy ana very vola atsikako tsy vidinandroany ndray zany fa verifiena le taratasy viditsika ny tomobile fa hiverifia le taratasy zany tsika aloha zay voavidina le zay ny tenenileo zao tena mety zay mazava zany zany resany zany hipahe vola tsy dia lasany hoe vola atsika dia hoaizana le atsika aveo makasitraka indrindra soka angamba aloha tena zay no ataony amin'ny rahalahy makatombony ngefa natombony sanao carte grise photocopie dia inona terinareo amin'ny hoentina ka manontany hoe mba anontany zay hoe manao ahoana situation ty tomobile ty alors dia makatsika dia tenentsika le bantompo le tomobile aloha mba atao photocopie le carte grise zay ny tena mety zay makasitraka indrindra dia mirahasoanareo ary makasitraka an'le torohevitra mirahasoa atsika avy aloha me dahory
ilaina ny manadiady ny alohan'ny fidiarana fiara mila mitandrina trano fa efa maro ireo pisoloky. Coupé dans la boîte. farana treto ny fiarahako taminao tamin'ity alay ity misaotratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany sy belarandre mazava kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko. Tsy fialamboly na resaka pira ihany no nampisongadina ny festival Somaro tao Nosy Be Elville fa isan'ny nampiakatra ny sehatra ara-toekarena ihany koa tao Nosy Be izany hetsika Somaro izany ny sidina mpizahantany na vahiny na malagasy ihany koa ity hetsika ity. Zora Bardon, Ismaël Andrianjafinaina. Nandritra ny 10 andro no nanatanterahana ny festival Somaro tao Nosy Be Elville ny herinandro teo. Betsaka ny hetsika ny seho nandritra ny festival ary tsy hoe fa malifaliana vahoaka fotsiny ny Somaro fa niteraka asa sy fidiram-bola ho an'ny vahoaka tao Nosy Be Elville. Vraiment, le people ici à Nosy Be, le people qu'il y a ici à Nosy Be, je ne sais plus où est-ce qu'ils se logent ces gens-là. Parce que là maintenant, quand on parle, il y a des gens qui louent carrément leur maison. Quand nous le diable, ils les namana vlavna zany tsy histoire napitranga misy mo famille surtout les marobe les familles il y a des gens qui sont venus en famille ils ont loué carrément des maisons. Betsaka ny mpizahatany tonga tany Nosy Be na vahiny na malagasy nandritra ny hetsika Somaro izay midika fa miakatra ny mpizahatany safidy any Nosy Be noho io festival io. Trano fandraisam-bahiny tao Nosy Be nandritra ny Somaro tao ny Hôtel Palm Beach ny Royal Hotel izay tolorana fisaorana manokana no ny fandraisana ireo vahiny nandritra io festival Somaro tao Nosy Be io. Na ireo mpivarotra madinika tao Nosy Be dia samy nampidi-bola avokoa nandritra ny hetsika Somaro izay midika fa miakatra ny toekarena tao Nosy Be nandritra iny herinandro iny. Ireto stand mijoalajoala lavaloha reto niampy koa zany izy tamin'ity taona ty niampy ny stand tamin'ity taona ty pour dire que maro ny olona ny zavatra tsara tsoahana amin'ity Somaro ty que tout le monde en profite. D'accord. Ça veut dire Somaro fait partie à créer des sociales et Nosy Be. Parce que impact économiquement direct. Izy tsy mahazo avantage. Mpivarotra mokary, mpivarotra brochette, mpivarotra sakafo, hôtel, samby mahazo. Bajaj samby mahazo. Ry camarade sasany aby igny samby mahazo aby. Donc zegny miparticipe be Somaro amin'ny resaka socialy, impact direct amin'ny vahoaka ny Nosy Be. Ny artista izay isan'ny tena nampalaza ny hetsika Somaro samy nanana ny fidiram-bolany nandritra io hetsika io ary samy nanao izay ho afany na teo amin'ny fitafy na teo amin'ny ekipa na teo amin'ny fomba firahana mba samy anome fialamboly ho an'ny vahoaka tao Nosy Be. Betsaka ny artista izay nanafana ny hetsika hoy DJ Morshid, DJ nanafana ny lanonana no sady mpanentana ihany koa. Au niveau des artistes, vraiment on a pris des pointures des artistes. D'ailleurs, le premier jour chez aujourd'hui, jeudi, on a 15 artistes. Ouh. Ah ouais, 15 artistes. 15 artistes aujourd'hui. Incroyable. Incroyable mais vrai. Et nous, régisseurs, on est fans. Vraiment fan de gérer tout ça. T'as du tour, parce qu'il faut gérer, il faut gérer.
nanaraka ny hetsika raha tsy nisy ny fanohanana avy amin'ny groupe Sodiat ary tonga manokana tany Nosbe ny filoha tale général ny vondrona Sodiat na afahana nanatotosa ny Somaro andiany faharoa ambin'ny folo tao Nosbe ingy. Koa za manao ny fisaorana amin'ny mpitondra fanjakana jiaby indrindra monsieur le PDG tonga anao nangala ny versa tamin'ny taezagna anay amin'ity fanaovana festival Somaro ke mendrika amezantsika ro mafy be PDG niova festival Somaro sa tsy niova isorana manokana ihany koa ny filoha lefitry ny ateny merando olona sady filoha tale général ny vondrona TV Plus Madagascar Nicolas Rabe Mananjara sy ireo namana mpiaradia aminy tamin'ny SSV izay tonga manokana tany Nosbe Alville nanatrika ny festival Somaro nandritra eny 10 andro tamin'ny herinandro teo iny. Manaikanao Mpianajanga Andriamatoa filoha lefitry ny ateny merando olona Monsieur Nicolas Rabe Mananjara mba amin'ny ankapobeny ny fahombiazana ho an'ny rehetra ny hetsika Somaro tany Nosbe tamin'ity taona 2024 ity samy nahazo tombony ny rehetra ary nampiakatra ny toekareny Nosbe sy Madagasikara iray manontolo ny hetsika Somaro andia ny faharoa ambin'ny folo amin'ny taona 2024 indray ny fotoana manaraka amin'ny hetsika Somaro andiany fahatelo ambin'ny folo miaraka amin'ny groupe Wawa. Dizany koa manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany velo matompoko.